miarabantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny météo ny sary azy tamin'ny zana-bolana efa mihamana lavitra ny morontsiraka hatrany aloha zany ilay rivodoza Batsiray raha tamin'ny 7 ora maraina teo izy dia tany amin'ny 700 kilometatra atsimo andrefan'ny tampolo na any avaniny no nisy ny foibeny ny rivotra nentiny dia eo amin'ny 570 kilometatra isan'ora eo raha natafiotra 500 kilometatra isan'ora izy ary mikisaka mianatsimo atsinanana izay manalavitra tanteraka ny morontsiraka miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 720 kilometatra isan'ora raha ny eto tanàna kosa indray dia mbola somary mafimafy ny rivotra amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny mbola misy ihany koa ny alin-drano izay nateraky ity rivodoza ity ka dia mbola manakery zany ny fampitandremana noho ny avon'izay alin-drano izay any amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy manomboka eny Toliara ka hatrany Taolanaro. Ny ambiny kosa dia efa miverina amin'ny laontsy kelikely ny onjan-dranomasina sy ny rivotra any an-dranomasina. Raha ny toetrandro kosa indray dia manomboka miverina ihany koa ny volonandro fahavaratra saika manerana ny nosy ary somary mafimafy kely zay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny satria dia misy ny tangororaona hitantsika eto amin'ny sary izao ihany koa any amin'ny canal de Mozambique zany hoe manakaiky ny morontsiraky Boeny iny koa andrasana hitondra rotsakorana amin'iny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso misy ny tandrivindraona vao maraina any amin'ny morontsiraka Boeny sy Sofia ary ny any Anosbe andraondraona kosa ny andro ny any Betsiboka sy ny tany Sofia ary Sava atorak'izay koa ny ilany atsinana Vakinankaratra ny any Vatovavy sy Fitofinany. Ny ambiny dia fandeviasan'ny Raona sy ny Masoandro raha ny apiso tolakandro misy hatrany ny rotsakorana izay mety araikotroka any amin'ny tapany avaratry ny nosy ary koa ny any amin'ny tany Melaky. Miandry tandrivindraona ihany koa ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinankaratra, Moromanea, Matsatramboly, ny alina zany hoe somary mitsitokotoko ihany izay tandrivindraona izay. Ny ambiny dia mbola maina tanteraka aloha ny andro. Raha ny maripana vao vinavina dia misy fiakarana tsikelikely hatrany ny maripana saika manerana ny nosy ary mahatratra 430 degré izay any amin'ny tendrony atsimon'ny nosy. Ho an'ny andro ny alakamisy misy hatrany ny orana any amin'ny tapany avaratry ny nosy indrindra ny tapakandro hariva andraondraona kosa ny andro any avoatany mety arahina tandrivindraona ihany indraindray ny morontsiraka andrefana sy atsinanana kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana vao vinavina amin'izay alakamisy izay dia eo amin'ny 720 hatramin'ny 530 degré celsius ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy ho an'ny avoatany no misy an'izay 720 degré celsius izay ary ny any atsimo no ahitana an'izay 530 degré celsius izay. Ho an'ny androny zoma kosa indray dia somary misy fitsioka avy any atsinanana ny eto Madagasikara koa vokatr'izay dia any amin'ny ilany andrefana no ahitana an'ireo tandrivindraona mitsitokotoko izay mety araikotroka hatrany izay any amin'ny tapany avaratra zany ny faritry Sofia sy any amin'ny tapany atsimon'ny faritry Diana. Raha ny maripana vao vinavina ho an'izay zoma izay dia misy fiakarana kely hatrany aloha zany ho an'ny avoatany indrindrindrindra ny maripana ary ny ilany andrefan'ny nosy dia migaingaina hatrany ny andro 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana vao vinavina amin'izay zoma izay any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny. Amranantsika azy ny tany falotoandrivotra ny site Antananarivo raha ny fijery azy aloha zany dia ambanin'ny fetrany mesa avokoa ny rehetra voaray tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity raha mahakasika an'izay tany falotoandrivotra izay. Raha ny mandrafitry ny toetrandro atao anatin'ny 3 andro kosa nefa no jerevantsika dia vinavinaina isy fiakarana kely izay na antonony ny tany falotoandrivotra izay eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Izay ny meteontsika tamin'ity androany ity raha pizindray ny fotoana manaraka veloma toa.